Vatsimpana etnineny Ratovelo Jacqueline. Izy no mamehy manorotoro izy ary ny tanany ihany no manasitrana. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, faly tokoa ny fonay raha mbola narovanao indray izay rehetra izao tao anatin'ny alina alim-pahafatesana no lalovana iny. Ary ankehitriny dia nofoazonao indray izahay ary nomenao tombonandro pahavelomana, notafinao hery tanjaka fahasalamana, mbola afaka indray iondrika eto mitongo masinao tompo, mba hiarahabanao idera sy ankalaza ary anome voninahitra ambony indrindra ho anao, satria Andriamanitra masina sy be voninahitra loatra ianao, Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao, Andriamanitra tokony ankatoavinay sy atahorana isanandro isanandro. Saotra betsaka ihany koa Jesosy malala, mbola nomenao tombonandro ny tombo-pahasoavana izahay iombom-bavaka eto miaraka aminao ankehitriny. Mbola afaka koa handreny afatrao, andraisanay mitoro lalana sy ny fampianarana hanazava ny lalanay ary ny andraisanay fiainany ao. Ko mangataka ny famindramponao lehibe tompo, mba meteza menonay rehetra ny fanahy masinao, mba hahafahanay mifantoka tsara amin'ny teninao, hitahiry ampiatra izany tenao zany eo amin'ny fiainanay. Tena maniry tokoa zay Jesosy, fa hitoerana izany fanahy masinao zany, satria io fanahy masinao io tokoa no manolo-tsainanay, io no mampafantatra anay izay tokony ataonay, ary indrindra miaro anay tsy ho tratra ny fankapanahy maro isan-karazany. Dia mitenena aza tompo malala, fa mangetaeta tokoa izahay hiaino anao. Amen. Fa miarabantsika mpianakavin'ny finoana rehetra indray liavana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, ary mbola ampitiavana ihany koa no hanonana ho antsika tsirairay avy ny fahasoavana omba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo, ary ny hery fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampahirezana ry havana androany dia izay hitantsika ao amin'ny filazantsarany Marka. Filazantsarany Marka toko 2, ny andininy voalohany ka hatramin'ny 12, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Ary no niditra tao Kapernaum indray izy, rehefa afaka andro vitsivitsy, dia rehefa tao an-trano izy, ka dia tafangona ny maro, ka tsy nisy toerana intsonina dia teny eloan'ny varavarana azy, ary izy nitory ny teny taminy. Ary nisy nanatona nitondra ny anankiray marary ny paralisisa ho eo aminy, izay nolanjay ny efadahy. Ary satria tsy afaka nanantona azy izy noho ny habetsahan'ny vahoaka, dia nanesorana ny tafitrano nitoeran'i Jesosy, ka noho ny efa voasokatra dia nampidinina teo ny fandriana izay nandrin'ilay marary ny paralisisa. Ary Jesosy noho nahita ny finoana ireo, dia nanao tamin'ilay marary ny paralisisa hoe, anaka, voavela ny hery-tao. Ary nisy mpanorona-dalàna sasany nipetraka teo, ka nieritreritra tao am-pony hoe, nahoana le ty no miteny ratsy toy izany? Miteny ratsy? Iza no mahavela heloka afa-sira ihany dia Andriamanitra? Ary niaraka tamin'izay Jesosy dia nahalala ny tao am-panahiny ka nefa nieritreritra izany tao am-pony ireo. Dia hoy izy taminy, nahoana ianareo no mieritreritra izany zavatra izany ao am-ponareo? Inona no moramora kokoa? Manao amin'ny marary mipoan'ny paralisisy hoe voavela ny helokao, sa ny manao hoe mitsangana, betao ny fandrinao ka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambony tany amela heloka, dia lazaiko aminao, hoy izy tamin'ilay marary ny paralisisa, mitsangana, betao ny fandrinao ka modia ny hatraminao. Dia nitsangana izy ka nambeta ny fandriny niaraka tamin'izay, ary dia niala teo anatrehan'ny olona rehetra. Dia talanjony izy rehetrarehetra ka nankalaza n'Andriamanitra nanao hoe tsy mbola nahita izay toy izao izahay. Amen. Izany teny izany indray ry havana no angalantsika fampahirezana androany. Teny vao niresan'ny renesitsika tokoa tamin'ny larobia, nefa ny fanahy iray ihany koa. Mbola manakambara hafa amintsika ihany koa i Jesosy. Indray andro tokoa raha tonga tao Kapernaum Jesosy ry havana, ary toy ny efa fanaony ihany dia nitoetra tao amin'ilay trano famantana ny efa nahazatra azy izy.
ary andro vitsivitsy amonja taty aoriana noho ny fahafantaran'ny olona fa tonga Jesosy ilay mpanasitrana dia tonga ny rodorodo ny olona marobe hiaona amin'ny Jesosy Kristy. Mampalahelo anefa ry havana noho ny hamaroan'ny olona be dia be loatra satria tena feno tanteraka ny trano ohatreny amin'ny varavarana dia nisy olona efa tena marary mafy tokoa mila mahita an'i Jesosy angana ireo indray no tsy afaka niditra. Ary anisan'izany ity lehilahy marary ny paralysisa izay voalaza eto ity. Tsy mba mahavita tena mantsy izy io, tsy mahavita misisika irery fa tsy maintsy miantehitra sy miankina amin'ny olona hafa foana isanandro. Eny fa na dia mangetaeta tokoa aza mba azo izany fanasitranana izany. Soa anefa fa nahita lehilahy efatra be fitiavana izy, tsara sitrapo ary feno antitra koa, nanaiky hanampy azy ilanja azy miaraka amin'ny fandriana mba ho tonga ho eo anatrehan'i Jesosy Kristy ilay mpanasitrana. No ny abetsan'ny olona tokoa mantsy dia hita fa tsy mora mihitsy ny fiaonana tamin'i Jesosy, kanefa na izany aza dia hita eto ihany koa fa tena be fandavan-tena be izy efa hatramin'ny rahalahy ireto. Tsy mba mora kivy izany ary indrindra tena nanam-pinoana tokoa fa Jesosy dia tena mpanasitrana marina ary izay finoana tao anatin'izy efa hatramin'ny rahalahy izay ry havana, izay no nandrisika azy izy ireo hiezaka hitondra ity marary malemy tsy afa-mandeha ity hiaona amin'ny Jesosy satria tena mino sy mahatoky tokoa izy ireo fa tsy maintsy ho sitrana ity marary ity raha vao tonga eo anatrehan'i Jesosy. Ary satria moa tena feno hipoka ny tanteraka ny trano dia tsy afaka hanapaka an'ireo olona marobe ireo mihitsy izy dimy rahalahy miaraka amin'ny fandriana ary dia nifanaiky izy ireo fa tsy maintsy miakatra eny ambony tafontrano aloha ary manala ny tafontrano mba ahafahan'izy ireo mampidina ilay marary miaraka amin'ny fandriny hilatsaka avy eny ambony andeha ho ety ambany eo anatrehan'i Jesosy. Tena mora tanterahana tokoa izany ry havana raha ohatra ka lazaina toy izao, fa tsy mora kosa ny manatanteraka azy satria tena mila fitiavana be dia be, tena mila zoto-po ihany koa, mila finiavana ary mila finoana ihany koa ny fanatanterahana an'izany. Isika mpino kristianina mpanaradian'i Jesosy Kristy reto koa ry havana, matoky isika tena mino koa isika fa manana fahefanana sitrana ny aretina rehetra Jesosy na ny ara-bata na ny ara-panahy. Move isika ireto, move isika mba manana zoto-po sy fitiavana mba hanampy ireo izay olona marobe mitady an'izany fanampiana izany, izay te hanampina Jesosy nefa tsy afaka, mba manana zoto-po anatanteraka an'izany ve isika. Mba mahafoy koa ve isika fotoana, mahafoy vola, mahafoy hery ihany koa hanampitsika izay mila vonjy hanampina an'i Jesosy. Mavonina koa ve isika hitory amin'ireo olona tsy mbola mahafantatra fa Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona, izy no manana fahefana feno anatanteraka anasitrana ny aretintsika rehetra. Mahavita hanoana ireo izay mila tohana tokoa ve isika, izay mila fanampiana amin'ny zavatra rehetra izay tokony hatao mpanantonana an'i Jesosy. Ary mba vonina ihany koa ve isika handresy lahatra an'ireo izay tena marary ara-panahy, hitondram-bavaka azy ireo mba hanovan'Andriamanitra ny fony ka tonga azy ho resy lahatra tanteraka. Fa tsara Jesosy ary vonina tokoa hitondra ny enta-mavesantsika rehetra araka ny tenin'Andriamanitra ao Matio 7:1-20 manao hoe: makanesa ty ampy anareo rehetra izay miasa fatratra fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Izany hoe tokony hampafantaritsika amin'ny olona rehetra izay tsy mahalala zany afa ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany no ahitantsika fanasitranana, ao no ahitantsika fitsaharana, ao aminy no ahitantsika fampaherezana sy fiadanam-po. Tsarovy ry havana fa ny fanampiana izay nataon'izy tamin'ny rahalahy ireo tamin'ity lehilahy malemy ity dia tena fitoriana mivantana tokoa ny filazantsara an'i Jesosy. Ary izany koa dia tokony mba ataontsika mpino kristianina rehetra amin'izay zavatra rehetra ataontsika eo amin'ny fiainantsika isanandro. Mianjanjy eo anatrehan'i Jesosy Kristy avokoa mantsy ny etaetan'izy efa hatramin'ny rahalahy, indrindra fa ilay marary izay maniry ho sitrana. Hitan'Andriamanitra izany finoana izany, hitan'Andriamanitra izany etaetan'izy ireo izany, ka noho ny tonga teo anatrehan'i Jesosy Kristy ilay marary dia hoy Jesosy Kristy taminy hoe: anaka voavela ny helikao. Izany teny izany dia tena tsy nampoziny ity lehilahy malemy ity mihitsy ho renesina tokoa, kanefa na izany aza dia faly izy satria mino izy fa izay zany zavatra izany no mitondra fanasitranana ho azy.
tena marina tokoa ny ry havana izany satria rehefa voavela ny eloko ny olona marary dia ho tanteraka tokoa ny fanasitranana azy. Jesosy mantsy ry havana hiteto tokoa fa tsy mba nandany andro izy hoe aleo aloha atanjahana ny ozam-pen'ity rangahy ity, aleo aloha atanjahana ny ozan-dranjony, dia avy eo izy mianatra mitsangana moramora, mianatra mandeha tsikelikely, fa ny zavatra nataony voalohany indrindra dia namela ny eloko ilay marary aloha. Inona moa ny antony nanatanterahany Jesosy an'izany ry havana? Satria fantatsika tsara tokoa isika mpino rehetra fa hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny toko Korinthiana toko voalohany ny 5:20 ary ny toko 5:20 ary ny 9:9 manao hoe fa ny ota no fanindrona ny fahafatesana. Izany ny tenin'Andriamanitra ry havana. Ary eo amin'ny Jakoba toko voalohany ny 5:20 koa izy dia miteny fa ny filana ho izy rehefa torotoronina dia miteraka ota, ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana. Izany hoe tena mazava tsara zany ry havana fa ny ota ihany no fototry ny aretina sy ny ratsy rehetra mahazo ny olombelona. Ary izany dia mariny ny tenin'Andriamanitra tokoa ao amin'ny Jeremia toko 7:30 manao hoe nahoana ianao no mitaraina amin'ny faratranao sy noho ny fanahintainana izay tsy azo atsahatra, fa noho ny habetsaky ny elokao sy ny amarony ny fahotanao no nanaovako izany taminao. Tenin'Andriamanitra izany ry havana, tena teniny izany mba hahatonga sainantsika ary koa hanosika atsika hiala amin'ny fahotantsika marobe, mba hahafahantsika miala ihany koa amin'ny fahazaran-dratsitsika rehetra, ka hiverenana atsika hitodika amin'ny Jesosy ilay tompon'ny fitsaharana sy ny fanasitranana. Tsarovy nefa ry havana fa tsy io lehilahy malemy io ihany no tratran'ny ny voka-dratsy n'ity ota ity, fa isika zanak'olombelona rehetra mihitsy, tsy misy isika na iray aza manao ny marina izany. Ary ny tenin'Andriamanitra dia manamarina izany tokoa amin'ny Joba toko 5:10 ny 4:12 manao hoe inona ny zanak'olombelona no mba hadio izy, ary izay terabe vavy no mba ho marina, ary izay indrindra izay tsy fahamarinantsika izay indrindra izay no namaiky an Jesosy Kristy ry havana hamela ny eloko ity lehilahy malemy ity, satria fantany fa ny ota tokoa no fototry ny aretiny. Noho izany tsy maintsy levonina tanteraka aloha io mba tsy hanakery, tsy hanapahefana amin'ny marary intsony. Alohan'ny nahatongavan'ilay marary teo anatrehan'i Jesosy anefa ry havana dia tsy maintsy mila fandavan-tena be dia be, mila fitiavana ihany koa, ary indrindra mila faharetana ihany koa, satria ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Lioka toko 1:20 ny 5 dia miteny mazava tsara tokoa fa ny faharetanareo izy no atananareo ny ainareo. Tsy maintsy misy tokoa mantsy ry havana ireo sakatsakana marobe alefa ny devoly eny an-dala am-panompony eny, kanefa izao tsy mahazo manao mora-kivy izany isika, tsy maintsy miezaka manohitra sy misisika hatrany hatrany, tsy maintsy toerina amin'ny herim-panahintsika rehetra ireo sakana maro izay alefa ny devoly, satria ireny no tsy ahafahantsika miala ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny fahoriana sy ny fanahintainana mandrakizay. Inona moa ireo sakana izay alefa ny devoly ireo izany ry havana? Maro ny sakana dia ao anatin'izany ny fahotana izay tsy nekentsika eloka teo anatrehan'Andriamanitra, izay tsy nekentsika eloka ihany koa tamin'ireo olona manodidina antsika. Nefa ny tenin'Andriamanitra tokoa dia miteny ao amin'ny Jakoba toko 5 ny 9:20 hoe mifaneke eloka ianareo ary mifampivavaha mba ho sitrana ianareo. Ao ihany koa ny fatotra izay ataon'ny devoly, fatotra izay manakana atsika mihitsy, tsy afaka hanatona atsika an'Andriamanitra. Ao ihany koa ny tahotra, ny tebiteby, ny fanahina izay mahazo antsika rehefa tena kely ny finoantsika. Izany rehetrarehetra izany dia sakana tsy ahafahantsika manantona an'Andriamanitra. Ary ny sakana lehibe koa dia ny fahandraisantsika ho marina ireo tsy ao alefa ny olona rehefa marify salosana itsika ry havana dia tsy maintsy revo amin'izany tsao izany, ary dia tsy mba hitady fanavotana eo amin'Andriamanitra intsony, fa ezaka hitady fanavotana sy fanasitranana any ankafa. Tsarovy nefa ry havana fa isika rehetra izay mino fa Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy ny fiainantsika dia izao efa nomen'Andriamanitra antsika ny teny fampanantenana manao hoe dia indro ho tanterahako ny fanasitranana azy, eny ho sitraniko izy ary asehoko aminy
ny hareny ny fiadanana sy ny fahamarinana. Hitantsika izany tenin'Andriamanitra zany ao amin'ny Jeremia 3:30 kanefa izao kosa raha sanatria isika ry havana tsy mino an Jesosy Kristy fa izany teny mamy izany tononontsika ao amin'ny vavantsika fotsiny tsy mba ataontsika tafalatsaka any am-potsika dia izao aza manantena fanasitranana izany avy amin'ny Jesosy na rahoviana. Izao tokony mba ataontsika ao am-potsika ry havana, tokony tena manam-pinoana tanteraka isika fa Jesosy Kristy anie ry havana dia nokapohina, novonoina ary dia teniny mihitsy hoe nidia kapoka rehetra taminy reny no anasitranana antsika. Tokony ino ihany koa isika fa ny raha izay nalatsaka Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana no namonjena antsika ary nahazahoantsika rehetra ihany koa famelan-keloka ka izay rehetra voavela heloka marina tokoa ry havana dia tsy maintsy ahazo fanasitranana tolo-botsitra avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Tahaka n'ilay lehilahy malemy rehefa voavela ny helony dia sitrana tanteraka izy. Isika rehetra koa samy manana ny aretintsika mampahory antsika isika tsirairay avy fa zao hoe samia aza misalasala, samia manaiky vonona anantona an Jesosy Kristy ilay mpanasitrana amin'ny finoatsika rehetrarehetra, amin'ny zotom-potsika rehetra dia ho hitantsika ny fanasitranana, ny fitsaharana ary ny fiadanam-poa mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Faly tokoa izay ry Jesosy Kristy tomponay sy mpanjakanay satria mbola nampatsahivana ao anay kristiana rehetra indray androany ny fitondran-tena tsara mendrika ary koa tokony mba ataonay sy ainanay isan'andro eo amin'ny fiainanay satria maha kristiana anay tokoa ny zavatra rehetra ataonay, ny teny rehetra alokan'ny vavanay ihany koa dia tokony ho fitoriana mivantana ny filazantsarana avokoa. Izany hoe izany rehetrarehetra izany dia tokony hitory mandrakariva ny fahatsaranao, mitory ny herinao sy ny fahalebiazanao, mitory ny fahefana feno izay anananao mba haresy lahatra n'ireo olona rehetra manodidina anay izay tsy mbola mino na tsy mbola mahafantatra fa hainao ilay zanak'Andriamanitra velona mpanasitrana ny aretinay rehetra. Ampahafantarinao anay ihany koa Jesosy malala fa tsy maintsy manantona anao tokoa izay rehetra maniry marina ahazo fanasitranana. Enina dia tsy mora aza ny anatanterahana an'izany. Rehefa votom-pinoana nefa izahay, rehefa tena mangetaeta ny hositrana nefa izahay, izany rehetra izany no mitondra fahandavan-tena ao anatinay, mitondra zotom-po, mitondra finiavana ary faharetana ka dia tsy maintsy horesinay avokoa ireo sakana marobe nalefa ny devoly mba tsy hampitoetranay ela ao anatin'ireny aretina marobe mitondra fanahintainana sy fampahoriana ho anay ireny. Makasitraka indrindra ihany koa Jesosy malalo satria ny tantaran'ity lehilahy malemy ity tokoa no nitondra fampahirezana ho anay, nitondra fampianarana ary koa fatokiana ka dia tsy salasala intsony izahay fa vonona tanteraka anatona anao ary vonona ihany koa hanohitra ireo sakana samihafa alefa ny devoly ary izany rehetra izany ny herin'ny fanahinao amin'ny masina Jesosy no ahafahany manatanteraka an'izany. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany fa ny fanasitranana kosa dia mba ataovy aminay izay rehetra mino sy manantena anao. Amen. Raisom-pinoana ny tso-dranomasina avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ry havana. Ho aminareo anie ny fiadanana sy ny fiadanana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Ny fahasoavana anie ho aminareo izay rehetra tiany Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anarany ray, zanaka ary fanahy masina